Miarabantsika rehetra ry namana amin'ity fiaonantsika ity mandingana volana vaovao indray isika miazakazaka ny toetrandro ny fiainana. Lohahevitra antsika zany a mandritra ity volana septambra ity dia ny hoe anio miaraka amin'Andriamanitra. Ka ny anombohantsika azy a dia lohateny manao hoe mifarana ny ady, mifarana ny ady. Ao amin'ny Matthieu 5:7-8 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy hofoana akory amin'ny lalàna na litera iray na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Fantatsika rehetra fa ny lalàn'Andriamanitra dia io zany no azo lazaina fa hoe lalàm-panorenan'ny lanitra, lalàna omen'Andriamanitra ny zanany mba ahafahantsika maneho ny fitiavantsika sy ny fahatokiantsika azy. Ary io lalàn'Andriamanitra io dia miaro antsika io. Zao anefa io lalàna io no ezahan'ny Satana ho pitena sy ho ravana indrindra amin'ny fomba rehetra, ka aparitaka Satana amin'ny olombelona ny amin'ny hoe tsy ilaina intsony ny mitandrina ny lalàn'Andriamanitra, tsy ilaina intsony ny mankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Lalàn'Andriamanitra dia fehezin'ny teny anankiroa manao hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Io no fehin'ny lalàna ka ezahan'ny Satana foanana ilay fitiavana an'Andriamanitra ary ilay fitiavana ny namana. Efa ela no nanomboka io fifanandrinana, fifandonana ady eo amin'ny Satana sy Kristy mahakasika ny lalàn'Andriamanitra io ary mbola mitohy ankehitriny. Move ny lalàn'Andriamanitra tsy tonga lafatra ka tokony ovana na hofoanana mihitsy sa efa niova ny lalàn'Andriamanitra. Move maro toerana ny fitondram-panjakan'Andriamanitra raha tsy misy io lalàn'Andriamanitra io. Hatramin'ny mpendohana ka hatramin'ny fiafarana dia nanaraka ny zanak'Andriamanitra foana Satana ka niezaka nanafoana, nanapotika ny fankatoavana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanafoanana ny lalàna. Ny tontolontsika izao tontolo izao no hiediana ary ny olombelona dia larana voalohany amin'izany ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny lalàn'Andriamanitra izany. Notadiavin'ny Satana ny anehoana fa niady ho amin'ny fahafahany zao tontolo izao izy, ka ny fomba anatanterana izany ady zany dia tsotra ihany, foanana ny lalàna, tsy tandremana ny lalàna. Hita mielipatrana naizanaiza eny fa na eo misehatra raha-mpivavahana aza ny aminy hoe efa nofoanan'Andriamanitra ny lalàna. Zao anefa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany ho Jesosy Kristy dia tsisy hofoana amin'ny lalàna na dia tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra, tsisy hofoana amin'ny lalàna na tendron-tsoratra iray aza. Alaivo sara an-tsaina ny ry namana hoe eto amin'ity planeta tantsika ity dia tsy misy intsony zany hoe aza mamono olona, fa mahazo mamono olona zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao sy ny sitrapoko dia vonoina. Eritrereto hoe tsy misy an'izany hoe aza mangalatra, fa dia rehefa hitanao ka metimety aminao dia alainao robanao. Inona ny efara amin'ity planeta misy antsika ity? Zao anefa nandresy Jesosy Kristy. Tao am-pasana Kristy dia niezahan'ny Satana mihitsy ny hoe hanototra azy tsy hitsangana avy eo am-pasana, tsy hifoha avy eo am-pasana ka ho foana ny fanantenana. Fa mahery Andriamanitra nanangana ny Kristy avy eo amin'ny fasana, resy ilay fahavalo, resy Satana mbola mitohy mandrakizay ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Any amin'ny Apokalipsy 5:15 misy teny manao hoe nahita aho tany an-danitra ao amin'ny taberna kely, nivoahana ny taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra. Ina ilay taberna kely ny vavolombelona? Ny lalàn'Andriamanitra. Ry namana, na dia foanan'ny Satana aza ny lalàna, aoka atoky isika fa mahery Kristy. Ilaintsika ny lalàn'Andriamanitra, anaporofoana fa tia an'Andriamanitra isika, anaporofoana fa tia ny namantsika isika. Tanteraka aminao zany teny zany, omen'Andriamanitra hery ianao hitandremana ny lalàna, hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay
fa fitiavana ianao ka nomeno anay ny lalàny fahasoavana, lalàny fiarovana, lalàny fanafana, lalàny famonjena. Omeo hery zahay hitandrina ny lalànao satria tianao izahay ary aoka horesena ao anatin'ny sainay sy ny foamam-panahy ny hoe efa tsy ilaina ntsony ny lalàna. Jesosy eo miaro anay ianao amin'ny alalan'ny lalàna. Ta io ny tsirairay avy arovy izay amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen.